Miarahaba tompo lahy makasitraka tompo vavy. Mipoaka ny ady hatrany fitondrana ary tsy nety amin'ny fanjakana fohy be intsony araka reny fifamaliana amin'ny alalan'ny tambazotra serasera na amin'ny alalan'ny aina aman-jery samihafa am'ireo tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny mpanantanteraka sy ny mpanao lalàna ohatra na samy mpanantanteraka fa efa mihitatra makany amin'ny faritra izany ady hatrany izany ary hainonjavatra amin'ny alalan'ny fitantanana gabo raraka ny fanodikodonam-bolam-panjakana ny tsy fahaiza mitantana reo fotodrafitrasa samihafa ka rehefa mipoaka le ady de betsaka ny tsy ambaratelo ara-pitantanana sy ny zava-miafin'ilay fitantanana firenena mihitsy any amin'ny faritra samihafa any. Tamin'ity androany ity dia nanao fihetsiketsehana ny tany Tsioromandidy tany ao anatin'ny faritra Bongolava de misy distrika roa dia Fianarivombe sy Tsioromandidy ka ny fitakiana ny fanesorana ny gouverneur an'izany faritra Bongolava izany no nihetsiketsehan'ireo tompon'andraikitra samihafa tany toerana ka ny solombavambahoaka mihitsy no nitarika izany narahana ben'ny tanàna vitsivitsy. Ny firaisan-kinina ny ben'ny tanàna moa de efa rava any satria mizara roa, misy ny ben'ny tanàna miaraka ny gouverneur, misy ny ben'ny tanàna miaraka ny solombavambahoaka ny Tsioromandidy. Efa volana maromaro no nahenona an'izay olana eo amin'ireo mpitantana any toerana izay. Raha tsy hevitsika de misy ny olana teo amin'ny gouverneur sy ny préfet, fa misy ihany koa ny olana eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny gouverneur, fa misy koa ny olana eo amin'ny gouverneur sy ny solombavambahoaka. Dia nietsika ireo ben'ny tanàna zay miaraka amin'ny gouverneur nanaisitra amin'ny préfet ary nanao fidinana an-dalambe. Rehefa nanao fidinana an-dalambe naka fanapahan-kevitra ny teo anivon'ny nifila-kevitry ny minisitra ka nanaisitra ny préfet ny Tsioromandidy na Bongolava izany ka nanolo préfet vaovao any toerana. Asa ve na ny amin'ny hoe zay mitaky sy manao fidinana an-dalambe de mahazo rariny avokoa ka na de efa niotrika tao aza ny adin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara ny Tsioromandidy sy nga gouverneur dia nidina an-dalambe ihany koa araka ny nampanantenainy tamin'ny vahoaka ny solombavambahoaka ny Tsioromandidy ka nitarika niaraka tamin'ny ben'ny tanàna vitsivitsy ho isika nanao kabary ny amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny gouverneur ao anatin'izany faritra Bongolava izany. Misy segondra vitsy ho alefatsika arakin'izay efa miparitaka ny video miresaka izay tsy fanekeny ny solombavambahoaka ny fitantanany gouverneur ao anatin'ny faritra Bongolava izany arahantsika vetrany. Za de mitarika aza manaiky an'izany atao ijoro ny olana nga meran'ny fiaonana de mialokaloka ao ambadiky nga gouverneur de milaza ho mafy be atao iaraka aminay rapitso Am zomava tsy rapitso zay maika be zomany fotoana fenony kapoaka efa mitaraina ny olona mitondra ny teniny vahoaka zay araka aminay mba tsy ho laniny voay atao am zoma. Ino ny fomba fijery ny solombavambahoaka fa avy hatrany koa anefa dia namalibotana ny solombavambahoaka ireo fikambanana indrindra ireo fikambanana zay avy amina foko roa samihafa ao anatin'izany faritra Bongolava izany na malimanina kokoa ao Tsioromandidy. Nanaraka izay ireo ben'ny tanàna nilaza ny amin'ny mahafapo ny asan'nga gouverneur ary tsekena ny ataon'ny solombavambahoaka ny Madagasikara izay mikasa ny anaisitra azy eo amin'izany andraikitra ma gouverneur izany arahantsika indray izany. Fanambarana ataony fikambanana teraky ny Androy ato agnatin'ny faritra Bongolava sy ireo foko an-tandroy monina ato amin'ny faritra Bongolava amin'ny zavatra raharaha mipetraka eto amin'ny Tsioromandidy. Misy zavatra ataony ny député Ramahary John sy ny fifongo miaraka aminy milaza fa izareo no tompony tany ka hangala ny gouverneur amin'ny fa hoe gouverneur no hangala tsaina ny Tsioromandidy. Tsy marina zany androany anao milaza fa asona eto gouverneur kanefa gouverneur mampiroborobo raha izany tandroy de tsy manaiky an'izany tandroy raiky roa telo miaraka aminao an'izany sy olombelona zany sy zahay zany misanjoka anay zany zay tsy manaraka tsy manaiky an'izany ka mampitandrina anao zahay raha mahay jony a fa izahay tsy sanjokanao na sanjohany namanao anao fa mana fikambana matanjaka be zahay ka izahay tsy azo areboreby am'izay fa eto anao nitetinandrisiny zay taona anao manda zay tsy mba hita ny zava-tomotsoany napetrako tato agnatin'ny faritra Bongolava avy eo ne ampikoronto tanany Bongolava toy fa iha no tompony tanàna toy sy teto misy anao fa tany Antananarivo
radio natao teto tonga teto teto sahay tamin'ny radio rehefa nanjaka ny radionao a de avy eo amizay reny fahany fa gnanay sotry gnanay sy avy ame fangala gouverneur zagny gnerignerinay maro zava-pitan'ny gouverneur hita maso ary fiaraha-miasa amin'ny gouverneur hatramizao gn'aminay zay tesaka de mandeha ary sara io aza tokony alataky raha misy mpitondra tokony angalataky ako io mamonzy gn'olo ame tanà misy anazy mamonzy anay atonda mamonzy anay ame asanay amin'ny asa omby ty fa sy hitariko lilatry ay zasy de malahelo raha ohatra ka hoe hoalahy gouverneur ohatra sy mety aminay satria mbola maro raha naniny taminay ary sara ary hitanay mampandroso any tanà ty izy ny fikambanany be ny tanàna eto amin'ny faritra Bongolava dia misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny famalina ny etaita-bahoaka amin'ny fanalana ny prefet Tsoromandidy satria voapirofo fa nangalatra nambotry vahoaka ny prefet teto amin'ny district Tsoromandidy kanefa ankehitriny dia misy zay fanakorotana eritreretin'ny deputera Mahery John sy ny maire-ny commune urbaine tao eto amin'ity faritra Bongolava ty raha ny fehoeno dia anarama mpitaky am-poso vitsivitsy sy ireo mpandrara omby vitsivitsy ary indrindra ireo mpampianatra vitsivitsy ka eto zay dia manentana antsika rehetra fa tsy tokony ho atao zany fanakorotana zany am'izao samy miaro azy reto fikambanana reto miaro ny gouverneur fa misy ihany koa ampanabe ny tanàna miaraka ny solombamboaka arak'izay hitantsika amin'ny sary izao dia mitaky ny fanesorana ny gouverneur ary de ireto ny banderole zay narantiranty androany nandritry ny tietsika fidinina an-dalambe nitarihan'ny solombamboaka ny Madagasikara ny Tsoromandidy ity ao ny amin'ny hoe lalana pavé natao tsy nahafa-po mamilona ny vola zay anjaran'ny faritry Bongolava ny amin'ny firaisana tsikombakomba sy zay tokony fandraisana ndraiky tamina be ny tanàna zay tsy manao ny asany na efa hiaran'ny lalàna samy hafa izany marobe ny adevitra ao ambadiky zay fanesorana ny gouverneur izay fa raha ny fantatra aloha raha ny vaovao tany Tsoromandidy dia miamafana ny raharaha ankehitriny am'izao tsika miresaka izao reo olona reo anefa je tsy izy fa olona ao anaty fitondram-panjakana ihany ary nisy fotoana nidina tany amin'ny district Tsoromandidy mihitsiny niarony gouverneur ny mpanolotsaina mpanao politika lehibe anankiray ao anatin'ity fitondranty ary nampitehaka amin'ny vahoaka mba hoeniny ny any Ambotsiroatra ny amina hoe mbola mila ny gouverneur ny ao anatin'izany faritra Bongolava izany ary nisy ihany koa fidinana nataon'ireo tompona andraikitry ny antoko TGV de niaraka tamin'ny solombamboaka taoriny zay zany olona fitondrana avokoa reto olo reto fa tsy olona mpanohatra akorina no miady atrano ary miady am'izay tsy faiza mitatana sy tsy findrany raharaha ao anatin'ny faritra misy azy ireo izany ka izy anao lain'ny fitondram-panjakana ny solombamboaka ny Madagasikara manana mandady 5 taona sa ny gouverneur tsara dalàna ny nametrahana azy zay mifanisaka ny lalam-pandroenana resaka iny fa taky izany herinandro vitsivitsy mialohan'ny poahany ty adiny Bongolava ity de mipoka ihany koa ny adiny député any Miarinarivo sy ny gouverneur ny Tasy i masom-bahoaka tany Manajary commune iray zay ao anatin'ny faritra Tasy any Miarinarivo no nisiny zany ady masom-bahoaka izany raha itsika ao anatin'ny minitra vitsy ihany koa ity ady masom-bahoaka ary fifandimbiasam-pitenenana tsinitsitsy ity teo amin'ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district ny Miarinarivo sy ny gouverneur ny Tasy arak'izao anarahantsika azy izao nitonotony na de tsotra tandrazana imanazary avaty dady avaty neny tsy adinonay mandrakizay raha mbola misy zavatra azonay atao tompoko raha mbola misy zavatra azonay anapina raha mbola misy fitiavana azonay omena dia atolotrainy commune Manazary atolotrainy vahoakany Manazary atolotray ho atsika rehetra avanay atao amin'ity commune eto Manazary ity tona betsaka monsieur le gouverneur ny amin'ny lala
tena gaga hoe afaty ny tanindrazan'le olona nefa izy ary nanakana hoe aza tao fa tsy lany taty ny berana ianao misaotra bianty lalany nefa taminanao anio ohatrany deziranao hoe atao inona moa tinao no tsy le lalany zao fa ianao hoe fa maninona natao ny lalany Banazary aza sinareo politika na misy tia satria tsy nomeranao tsy lany teto e tsy lany teto nomeranao de hoe sakano zay tsy maintsy manao zay volan'ny vahoaka no ataonay io na tsy maintsy vitanao tsy milanao miteny fa fantatro ny zavatra ataoko atsy voazao na ndraiky sika nareo vao tapohan'ny fahefana de mety mitaditady an'izao raiky zao général na tsy manao an'izay député Fetra Rakotondrasoa zay député manohana ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina tena be mbola tsy teo fa zay efa nanomboka tany amin'ny 2024 ny niara-dia tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina fa za tena be ny taty aoriana no mijabo tray tsy manino natao hojabina ny tray tsora zany sana député fa efa herina rano nanetsika enjeo afa iny iny eny anina fanatenana ataovy zay ataotsika tsora zany tsika mahatady tsika koa nany ambony nany ambany malala daholo tsika hoatritsika vao tapohan'azy fahefana miorakoraka sy ny manaratsy fa député Fetra Rakotondrasoa de tsy manaiky raha ohatra ka tsy tanteraka araky izay tokony ho izy araky ny fanarahan'ny vahoaka ny asa atao tsy mibaiko any député président de république mibaiko sy nareo vahoaka fa ny olona na somary ngezangeza any anomasony tsy de hita loatra zay analala kely falaza aza miakandro zipo nama eo masoko rehefa misy fanaratsiana atao fa tsy anananany be resaka tsy ny karazany ohatry zany atina le vehivavy zany sarim-bavy zany sa tsy zany nama zay indrindra sola toko lahy sola toko vavy de mbola toy zany ny ataonareo député fa eo foana ihany gouvernement zay zay ireny izy ireny tsy hita hoe tonga bakivaky ve ka sady marary ny mahamenatra fa ny ray gouverneur sady manao polo orange ny manao casquette orange ny iray solombavambaoaka ny Madagasikara manao polo mena fantatry ny rehetra fa miaradia amin'ny antoko miaraka amin'ny fitondrana ary milaza fa efa nanomboka tamin'ny 2024 no nanohana ny filoham-pirenena ankehitriny manoloana izany mifanebaka na tambajotra sosialy hoe izao ny lalana mba vita ao anatin'izany commune zany ary matetika mandefa sarin-dalana amina rarivato pavé na ary ny aratsin-dalana na lalana tsy vita zay mampikaikaika ny vahoaka ao anatin'izany district any Miarinarivo izany ny solombavambaoaka ny gouverneur moa de nenotsika ny teo hoe aza manao zipo nama fa itsy ho amiko raha ohatra ka misy tsy fitiavana roa fa tsy any ambadika any no aratsiana ary tsy solombavambaoaka ny patronko fa ny filoham-pirenena hoy nga gouverneur de eto apetraka amin'ny fanontaniana de izandray eto ny raisin'ny filoham-pirenena ny solombavambaoaka ny Madagasikara sa ny gouverneur zay lazainy fa ny filoham-pirenena ihany ny patron reo anefa ny zava-misy ankehitriny tamin'ny heritaona de efa niarahany rehetra nahafantatra ny adiny gouverneur sy ny solombavambaoaka tany amin'ny faritry boeny ary misy mihitsy azy imasom-bahoaka ny famelezana amina lanonana lehibe sy ny hoe nosakanana tsy handray fitenenana ny solombavambaoaka ny Madagasikara fa ny tena zavatra nampime dia teo imaso ny prime ministre lehibe ny gouvernement zay chef de l'administration no ny fanjinja ny gouverneur sy ny solombavambaoaka ny Madagasikara ka raha antsika ao anatin'ity minitra ray mahery ity indray efa neo-kevitra nataon'ny solombavambaoaka ny Madagasikara zay filoha lefitry ny anteny meram-pirenena nanitsy ity gouverneur ny faritry boeny ity anao teny tsy nanambolana ny riazy na tsara mera ary na ny filoham-pirenena raha dia nanometsiny anao hoe nina ianao ve miatoka propagande minokotara tsika nefa voy tamin'ny hery miatoka propagande moza na ny riazy tsy nanoanao atsindaky tomobiliko mbola vaovao ary netoko avy any ivelany nomeko anao tsy lasa gouverneur anao raha tsy za
ianao a sotrosatsika de mila relève afandray tsika atao ato satria tsika anomana ary am'izay mandany président mitombo mba ekipa zatra zany miaraka amin'anao betsaka ny tsy nakasitraka anao gouverneur sarotra mifanditiny nefa nataoko zay hevitra atotosan'ny opération tamivoakasoa tsara ianao amin'ny toerana nasional ny ngoma olo diako mbola azoko le ferina tozay monsieur le gouverneur mialana satria nazanako naterako mbola tsy namoizako vola ohatrany naniko tamin'ny namoako anao ohatran'izao. De reny sy reny ny zava-misy tahaka zany ny ambiance ao anatin'ny fitondram-panjakana io, ary efa tonga hatramin'ny fidinana an-dalambe fa tsy ady ambony latabatra intsony, tsy ady anaty fety intsony ny adiny solombamboka sy ny gouverneur ao anatin'ity fanjakana ity, zavatra tsy fahita tao anatin'ny 80 taona. Zay tsatsiaritra kely ihany rehefa miresaka izay tsika ny amin'ny gouverneur tsy nahazaka toriteny tamin'ny alahady teo, ary niteraka adihevitra lehibe ny amin'ny hoe tsy faly malahelo ho vakina ave ny fiangonana FJKM. Tsetsatsiaritra satria rehefa miresaka gouverneur isika tsara trano manamarika fa ny gouverneur dia tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana, ny chef de région ny ao anatin'ny lalam-pandrenana ary voatondra ao anatin'izany fa fidina amin'ny alalan'ny fifidianana ny fametrahana ny CDD na ny collectivité territoriale décentralisée na ny vonim-boakaparitra Itsinjara-Pahefana. Ao anatin'izany commune ny faritra ary ny faritany, ka ny chef de région no fidina ho an'ny anivon'ny faritra ary misy mpanolotsay-paritra miaraka amin'izany. Ny gouverneur eto dia tsisy mpanolotsaina ny gouverneur zay manao ny amin'ny andraikitra ma organe délibérant azy na mpanapa-kevitra, fa de mandidy de ho manamby zay tiany itiavana azy ary nahazo dokadoka tamin'ny fametrahana azy tamin'ny alalan'ny décret sy fanambaran'ny conseil des ministres moa ny fametrahana gouverneur ka manao zay taniny kibo saingy mipoaka ankehitriny satria misy rafitra hafa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana mifandona amin'ny solombavamboaka zay mieritreritra ihany koa fa patron district ary manana andraikitra anatin'ny antoko miaradia amin'ny fitondrana. De zany ho isika ny ambiance invivable en situation misy eny anivon'ny faritra. Ohatra telo reny etitsika ireo fa betsaka ny zavatra azo resahana eo amin'ny adiny zany hoe solombavamboaka sy gouverneur izany. Ka akoatra ny fandaminana ny andraikitra ety anivon'ny gouvernement, ny solombavamboaka ataony avin'ny antenimieram-pirenena, ny resaka lolo Madagasikara, ny fandaminana amin'ny rafitra rehetrarehetra zay mety misy mifanodikodonam-bolam-panjakana sy ny tsy fahaiza mitantana, de mbola asa lehibe ho an'ny mpamono afo sy ho an'ny fitondram-panjakana ihany koa no mamono afo eny ifotony eny amin'ny faritra. Ny olana amin'ity antsiro mandidy ity de tafiditra amina raharaha-poko ny raharaha amina famonoana afo tahaka izao, manahirana rehefa tonga amin'izany raharaha ka asa ho voava sa tsy voava ary akaniza ny fitondram-panjakana eto, aka ny olom-boateny sa aka ny olom-boafidy hoaitany sy zany va misy zany malaza makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy.